Ahoana Marina Ity Fahoriam Bahoaka Ity. 20 Jona 1700 20 Jona 2024. Feno 2 taona katroka ny niverenany fahaleovantena ny Madagasikara. Raha ny zava-misy no jerena dia miemitra trano ny toerana misy any firenetsika, eny fa hatrany amin'ny sehatra iraisam-pirenena mitsikaritra dia ny mpitondra ankehitriny io no isan'ny mampidi-kijo lava ny firenena, isaky ny tonga eo amin'ny fitantanan-draharaha-panjakana izy. Pirofo mitohoka amin'ny tendany ny fahoriana izay mahazo ny vahoaka malagasy, fa olombitsy izay manodidina azy ihany no mahazo tombony. Tsy hita avokoa ireo fampanantenana maro izay natao, fa lainga no iainan'ny vahoaka malagasy. Hatreto manko dia fitokanana kianja izay lazaina fa manara-penitra eto sy eroa no asa vitan'izao fitondrana izao. Misy amin'ireo aza fitohizan-draharaha-panjakana, saingy mahamenatra azy no milaza fa asan'ireo mpitondra ny fandimby no ataony sy tokanan'io. Ny loko sy ny anarana fotsiny no vaina dia tokanana. Raha kianja manara-penitra no mamaika izao fitondrana izao, moa ve izany no tena filan'ny vahoaka malagasy? Raha miresaka sy mitafa amin'ny vahoaka malagasy Andriamatoa Andrinirana Rajoelina, mba firy tamin'ireo izay efa noteneny sy nampanantenan'ny vahoaka no efa tanteraka sy iainan'ny vahoaka amin'izao fotoana izao. Ny tafa mivantana farany tamin'ny vahoaka malagasy moa izy dia ity no nambarany. Noho ny ahitany sy nitarika famoizanaina maro dia maro aman'alina amin'ireo zazamambehivavy sy zokiolona. Izay indrindra no antony nanovantsika ny fikonan-doha lehibe. Dia mipetraka ny fanontaniana hoe izao ve vao manao fikonan-doha momba izany ny mpitondra? Tsy vao androany mantsy na omaly no nisy fiantraikany ratsy tany atsimo io haintany io na ny kere. Tsara aloha ny manamarika fa samy hafa ny antsoina hoe kere ary hafa ny antsoina hoe tsy fanjari-tsakafo. Ny kere dia ny haintany na karakaina, fa ankoatr'io dia olany iainan'ny vahoaka amin'iny faritriny ihany koa ny tsy fanjari-tsakafo. Hitantsika tsara fa ny faefatra ny volana Oktobra 2024 no nitsidika sy nanao fandarana manokana ny ainga avy tany Berongo Taolagnaro ny filoham-pirenena io. Izany hoe tany amin'ny tapany atsimony nosiny. Ity no fanazavany tamin'izany fotoana izany. Dia natsapa fa efa ambony dia ambony, avy dia avy ny tsy fanjari-tsakafo, ny kerea aty atsimo. Izay no nambarany tamin'ny faefatra ny volana Oktobra. Ny mahalasa saina nefa dia tamin'ny 1 ny volana Jiona teo vao nivory momba io olana io ny filoham-pirenena. Fa ahoana marina e! Tsy mahagaga izany satria ny fihetsiketsehana imasom-bahoaka no manavanana ny filoham-pirenena io, fa tsy ny famahana ny olan'ny vahoaka mihitsy. Efa niandry nisy maty ny filohan'ny repoblika vao tonga tany atsimo io, na dia efa nanao fanamariana momba izany aza ny UNICEF talohan'io, ary ny fitokanana ny orinasa izay tena mbola tsy fatapototra hatramin'izao etsy Tanjombato no nataony aloha, izay izy vao nandeha nijery ny tany atsimo io. Amin'izao dia miparitaka ny vaovao fa misy toerana maro mijaly mafy any atsimo. Odi-tromby efa maina tokony hanaovana kapa no andrahoina sy hoanin'ireo vahoaka any an-toerana amin'izao fotoana izao. Tsy misy olom-bavam-bahoaka mahita mihitsy ve izany? Tsy misy olona mijery sy mahita ireo vahoaka any an-toerana ireo ve? Sa manao tatitra ihany izy ireo fa ny filoham-pirenena mihitsy no mbola tsy rototra amin'izao zava-misy izao? Sa ihany fahavoazana goavana indray toy ny fahafatesana vao andray andraikitra? Ny any atsimo no hitantsika io, fa ny vahoaka malagasy iray manontolo mihitsy no efa kere sy iarany tsy fanjari-tsakafo amin'izao fotoana izao. Io zava-misy any atsimo io
no vokatry ny famotehana ny ONN sy ny IAS. Ny tsy nazahoany bengerce fonctionnement nandritry ny 5 volana ny fanodikodinana ny fanomezana avy amin'ny PAM sy ny UNICEF ary ny USAID. Tetikasa efa mipetraka dia noravaina satria misy diantana ny ministry ny mponina teo aloha izay napetraky ny antoko ASVM. Ity fitondrana ity mantsy no isan'ny matikambo fa izy ireo ihany no mahavita azy. Izao no fahaizany mpitondra io ary pirofo ny zava-misy any atsimo. Ny tantsamo dia miaina amin'ny zava-misy fotsiny sisa. Nanana tetikasa mazava ny mpitondra teo alohany zao fitondrany zao. Saingy ny fanamboarana kanja aloha no mahamaika azy fa tsy ny sakafo hoany ny vahoaka mihitsy. Hoy mantsy ny fanazavana hoe eny ambanivohitra angizy zao raha manana tany mba mandeha ihany tena mahita tany malalaka azo ambolena 20 mètres carrés fotsiny ny amboleny kely katsaka sy mangazo sisa tsy manana moyen izy tsy manana an'izany izy anika ataony brique le tany ny afarany eny anao brique satria mba azahoany vola dia lalina be dia potika le tany fambolena sy famokarana ake. Zany zao anisan'ny anankiray tsy mba nisy mihitsy zany hoe tena politique agricole petraka tsara zany tsy misy zany semence zany améliorer semence zany masomboly tsara zany omena an'le vahoaka tsy misy zany zezika zany omena an'le tantsahy tsy ohatrany tamin'ny andro taloha nge nisy révolution verte teto tsy lany vary teto tamin'ny taloha tamin'ny 2009 talohan'ny sivy le réseau hydro-agricole zany hoe le tambazotra an'le rano iny zany nisy entretien tsara misy fanamboarana tsara reny zany zao tsy misy an'izany tsony mangony fotsiny ny insécurité indicateur anankiray na marodrefo ny insécurité. Mazava ny fanazavany teo. Rary ny raha miena ny vokatra izay vokariny ireo tantsaha ireo amin'izao fotoana izao. Toy izao mantsy no fitaraina ny vahoaka madinika mpamboly ireo. Matetika zany amidy mora raha raisibika ny etonao amidy 3 ny raisibika. Nefa ny eritrereto masokarena ny masomboly ohatrinona ny zezika ohatrinona ny aina manondraka ohatran'ny ohatr'izany. Ranam-boly ny ela taty zao tamin'ity taona ity na vary raika poka raha tsy azo tena tambary. Vary zao inona brique zao ny hitanareo tsisy vary vokatsaka zao nge tokony mbola fotoana ao anatin'ny vary nefa tsisy en'izao. Zany ny zava-nisy taty na rano raha taty tsisy taty aminay normal tsisy vary. Ny ankizy kely azy zao tokony hianatra tsy voalohany akolazy tsisy volany ray aman-dreny dia zao hita amin'ny masonareo zao ny ankizy kely satria tsy misy ny atao amin'ilay ankizy dia inona ary no ataon'ny ray aman-dreny tsy afaka antodany raha ny ray aman-dreny dia janona ny ankizy satria tsy voalohany akolazy. Zany ny fijaliana ety no inona moa no atao akolazy eko no hoanina raha mila tsy ho hita. Izay no fitaraina n'ireo tantsaha. Ireo rehetra ireo dia midika mazava fa rary ny raha miemotra ny firenena fa tsy misy laharam-pahamehana amin'ny mpitondra mihitsy ny fotom-piaina ny vahoaka malagasy. Raha ny antotanisa voaray farany mantsy dia ny 27 isanjato ny vahoaka malagasy dia miaina amin'ny tontolo ambanivohitra, izany hoe miaina amin'ny fambolena sy ny fiompiana. Ny 150 isanjato amin'izy ireo dia mandray latsaky ny $5 isanandro. Ina no paikady apetraka izao fitondrany izao ho azy ireo tsy kianja manara-penitra ve? Fa ahoana marina? Ahoana marina?